Eny ary, miarabantsika mpanaraka ny fandarana ono apastora amin'ity zoma fahafito ny volana jona taona 2024 ity. Finaritra aby ranandria. Ny lohateny lehibe izay hobanjentsika amin'ity tolakandro arivariva ity dia ny hoe kristianina aho ve aloha vao malagasy sa malagasy ve aho aloha zay vao kristianina. Izay zany fanontaniana ngezabe hovalitsika androany tolakandro. Averiko kristianina ve aloha aho zay vao malagasy sa malagasy ve aloha aho zay vao kristianina. Io fanontaniana io no apetraka androany satria araky nefa ny voalaza tamitsika hatramin'ny maraina dia ny hoe ifandroitana be amin'izao vanim-potoana zao eto amin'ny tany sy ny firenena sy eto anivon'ny tambajotra ihany koa ahitantsika taratra an'izany fa misy ankolafiny anankiroa mifandona mahery vaika amin'izao fotoana izao dia ao zany reo lazaiko hoe zareo extrémiste kristianina extrémiste zay tsy te halala fa dia tena tonga dia mamatrapatratra, ary amin'ny ilany ihany koa ireo traditionnaliste izay manana ny pozisiony. Dia noho zany dia ho resantsika eto zany ny amin'ny hoe ahoana ny fiheverana momba an'Andriamanitra eo amin'ny fampitahana ny approche ny traditionnaliste sy ny croyance hafa malagasy sy ny kristianisme. Ny resantsika koa ny resaka finoana sy ny fiandraisany amin'ireo razambentsika, reo razambe zany resaka tradition zany ny ancêtre ny taolo, ary tsy maintsy voakasika ao anatin'izany koa zay anisan'ny mamayvay be hita nombenombeny tao ao suite ny mouvement panafricanisme indrindrandrindra izay tena misikotra be deabe an'io zavatra io dia ny colonisation fondray zany amin'ny torimasony ny ratra anaty teo amin'ireo firenena voazanaka rehetrarehetra vis-à-vis ny kristianisme. Zany ohatra hoe misy karazana esprit de revanche ny ireo firenena voazanaka manoloana an'ireo mpanjanatany zay fa plus ou moins tsy eo itsony fa mety eo ihany fa solotenan'ireo fivavahana na religion misy dia any no manao karazana défoulement sy manapatra izay karazana tsy tena hoe valifaty fa tamberina makany amin'izy ireo. Ao anatin'izay dia isika tsy hanao toram-po eto ary tsy hanao commentaire na fait divers fa amin'ny page de réflexion ny page RGL dia tsy maintsy mijeritsika ifotony ka azo lazaina hoe ny approche na ny fomba hitondrana ny lahadinika amin'ity anio ity dia approche phénoménologique manoloana ny resaka croyance amin'izao fotoana izao zany. Avy hatrany dia tonga dia vavany no resantsika. Tonga dia anomboako azy dia resaka constat satria fifandonana eo amin'ny ankolafy anankiroa ny kristianina extrémiste lazaiko hoe fondamentaliste ihany koa littéraliste légaliste izy daholo zany ao anatina fianakavimby anankiray ny extrémiste légaliste fondamentaliste sy ny traditionnaliste izay azo lazaina hoe likiliky efa atimiela ny amin'ny fivavahana kristianina fa vao maika ohatrany hoe mangaro biby andavaka reto extrémiste reto mandrabiraby dia hitatsika tatoato fa tsy mbola nisy angambany nefa nisy any taloha fa somary tsy tena miseho be
fa am'izao tena médiatise be mihitsy ny resaka fivoizana ny entre guillemets ny resaka atao hoe tradition ny maizy azy ny malagasy sy ny sisa ka tonga de constat général miainga avy amin'ny fitarafana ireo fanehonkevitra eto amin'ny tambajotra Facebook no ho ataoko iarana mahita fa tena miazakazaka be mihitsy zao ny fivoizana ny hoe fiverenana andoharano zany zao ny lamody indray zao fiverenana andoharano miverina andoharano miverina andoharano ny poirana ireo no lazaina fa lazaina tsy ndriko tsara lazaina satria mbola ho hitantsika eo fa sika eto koa dia afaka manao approche critique ny zareo milaza azo traditionnaliste aloko aloha azo atao tsara ny critiquer ny kristianisme ary tokony ho critiquena mihitsy zany hoe le critiquena zany manao analyse de fond fa tsy manana monopole d'idée ihany koa ny traditionnaliste fa azo atao tsara koa no manao analyse critique ny traditionnaliste zay tsy misy manao ny zavana misy de attaque personnelle ny misy hoe devoly fomban-drazana tsy mampandroso tsy amiko tsy analyse critique zany fa zany karazana attaque personnelle na karazana fanaovana tsinitsiny fa ny analyse critique zay ohatra ny ataon'ny ankilany aty amin'ny athée sy ny agnostique sy ny déiste contre ny principe ny christianisme zay tena raisiko tsara ary tena vakiko tsara ary analyseko tsara dia zahay koa aty amin'ny kristianisme dia manako lazaina be deaibe koa amin'ny approche phénoménologique manoloana anareo traditionnaliste ka hanao karazana démystification ny croyance izay voizina ao ambadiky ny atao hoe tradition zany hoe misy karazana ambiguïté mifangaro ny tradition sy ny croyance ary ny resaka pratique ancestrale ohatra ny fangaro voraka le izy zany ohatra hoe traditionnaliste de croyance dia ritualy tradition sy sisa tradit praticien non zay mahatonga ampeny hoe approche phénoménologique dia donc zany c'est de bonne guerre ozy ny vazaha tsy miady akorytsika fa de bonne guerre dans le sens hoe mandray zahay ny critique académique ary mitombona ataonareo avy ary amin'ny akolafy ny traditionnaliste makaty amin'ny kristianisme ary ao anatin'zany mihitsy aho fa za kosa de tsy ao anatin'ireo le atao hoe les fous de Dieu mialatsy indray aminareo fondamentaliste kristianina tsy ao anatin'ireny zay le mandeha mibotolo fa tsy misy raisonnement tsy misy pragmatisme tsy misy logique fa de tonga de rehefa mino de mino rehefa tsy mino de tsy mino sisan'izay avy amin'ny devoly non zany koloha dia efa tokony ilaozana am'izao taonjato fa araiky amby roapolo zao zay zany ny amin'iny ka azo azavaina tsara ihany koa zany ny antony mahatonga an'zany resaka phénomène traditionnel zany amin'ny approche atao hoe phénomène sociologique fa tsy milatsaka ho azy avy any an-danitra akory ny tradition ny problème mantsy amin'ny tsika traditionnaliste dia tonga de hoe ity ny fomba ny razana ity ny tradition ity ny lovana tamin'ny taola mialatsiny fa tsy mety aminay koa zany fa dogmatisme koa zany amiko hoe aka zay ny nampianarin'ny razambe anay dia io no marina non mila analysena ihany koa izay lazainareo fa tradition zay sur le plan phénoménologique sur le plan sociologique et sur le plan anthropologique fa za de manaiky fa ny razambentsika de olo kendry eo indrindra zany za zany positionko de zao hoe raisiko tsara mihitsy ny fahendren'ny razambentsika fa ny fahendrena sy ny sagesse ancestrale ny antazoniko fa ny croyance ancestrale kosa dia ialako tsiny fa tsy mitovy lalana atsika miara-dalana atsika eo amin'ny hoe inona ny fahendren'ny razantsika ao ambadiky ny reny finoana voiziny reny de le fahendrena voiziny razambentsika ao ambadiky reny croyance reny no amako zay le mahatonga am'le hoe tsy ariko miaraka amy rano nanasana azy ny zaza fa ny rano maloto ariko fa ny zaza tazoniko zay le approche phénoménologique izay approche phénoménologique zay koa nefa tsy ho tiany
kristianina extrémiste ihany koa satria hoe ianao ne zany mbola manaraka ny fomban-drazana eny tompoko mbola misy fomban-drazana zay tazomiko ihany koa satria misy sagesse ao ambadika de ho hitantsika eo ny fomba ampiaratsika an'izany bebe koa fa mbola fampidirana fotsiny izy zay lazaiko eto zay ka za zany eto de efa milaza mialoha sady hoe tsy misy tradition milatsaka ho azy avy any an-danitra ho azy zany koa nefany a amin'ny an-daniny amin'ny ankilany ihany koa dia ho anareo extrémiste lazaiko hoe extrémiste fa za tsy ao anatin'izany kristiana extrémiste izay lazaiko hoe les fous de Dieu na ireo adalan'Andriamanitra zay ny fomba filazako azy dia tsy miombon-kevitra aminareo mihitsy koa aho ny amin'ny famakina ady am'ireo traditionnel tsy zany angamba natao hoe fijoroana vavolombelona azo atao tsara mihitsy ny mijoro sy manohana ny hevitrao amin'ny maha kristianina anao fa tsy mamaky ady amin'ny mpandala ny fomban-drazana tsy zay mihitsy ny atao hoe témoignage hoe dia andaotsika ary fanandrina ianareo traditionnaliste contre anay kristiana tsy any ary zay koa novoizinareo traditionnaliste ataoko angamba dia tsy fahendrena malagasy koa zany ary tsy fahendrena kristianina koa zany fa lasa affaire personnelle no betsaka ao ambadika zany zavatra zany ka alohan'ny ilazako an'izany zavatra rehetrarehetra zany zany a dia idira lanindalina kokoa de zao hoe ny olana eto amitsika raha miteny hoe eto amitsika de tsika malagasy eny na ny malagasy diaspora azy mifona amitsika aty ampitan-dranomasina indraindray aho a tena diso fanantenana ihany mijery ireo malagasy diaspora zay neverina ao iaho hoe mba nengarany vitanao zay le fitenina atao contre guillemets satria za tsy mino vitana aloha iny koa mbola discussion hafa iny nengarany vitana zany hoe mba nanana chance manokana ny fiainana afaka nano fianarana ty ampitan-dranomasina nefany ao eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra de zao hoe ny olana eto amitsika tsika malagasy na ty ivelany na ny Madagasikara de mitovy anaty kitapo ray de zao hoe am'ty resaka convictionnel ity de lasa polariser ny débat asa raha azonareo dikany hoe polariser tanareo pôle zany hoe pôle nord pôle sud hoe soit ianao pôle nord soit ianao pôle sud zay zany le izy lasa polariser zany le soit anao pour soit anao contre raha vo zay ny nitondrana ny discussion dia stérile le débat satria ianareo traditionnaliste dia tsy anaiky naoviana mihitsy ny vérité biblique ça c'est sûr et c'est en votre honneur logique be zany zahay kristianina ihany koa na ataotsika hoe théologiane satria avako ihany koa matsy kristianina théologiane sisa dia tsy ho laitrakisoko nareo misy na inanina démonstration ho ataonareo eo a de satria zany donc zany raha zay ny fomba iangatsika amina discussion de zay fa za zany eto tonga eto hoe inona ny zavatra miintéressé ana any aminareo traditionnaliste tena tsotra eto azy zany hoe misy zavatra izay tiako ary ho alaliniko ary ho resahako aminareo eto rehefa avy eo misy karazana entimody omeko atsika traditionnaliste misy antso ataoko amin'ny farany ary hitodika amin'ny akademie malagasy ary satria misy vary mangatsika zay fa hitako hoe mbola tsy vita tsika malgasisant mpandalany maha malagasy zay ilainay théologianina malagasy ny tolo-tanana avy aminareo malgasisant avy aminareo traditionnaliste tanareo zany fa zay le approche phénoménologique hoe tsy ovovalinay kristianina malagasy daholo ny valiteny rehetrarehetra fa misy zavatra ilavanay anareo ahafahanay voaloha de aloha tsorona ahafahanay mampita ny filazantsara satria ny afatry ny filazantsara dia contextualiser fa tsisy filazantsara ihany koa mitovy amin'ny tradition arahanareo tsisy filazantsara ihany koa latsaka avy any an-danitra tsy mitovy amin'ny korano ny korano de hoe latsaka avy any an-danitra de nisy anjely gabriel nanao dicté any gabriel any mohamed fa ny filazantsara dia miaingy avy amin'ny zava-misy eto amin'ny fiarahamonina deja zany ny fivana kristiana de tsy angano
de zao zany fivavahana kristiana de tsy maingy amin'ny ono fivavahana kristiana de maingy avy amina contextualisation mitovy tsisy valaka aminareo traditionnaliste ny traditionnaliste koa de tsy maingy avy amin'ny angano na de misy aza ny angano fa ny angano dia pédagogie support pédagogique anampiasain'ny razantsika hampitana fahendrena. Or ny problème de lasa le croyance no heverin'ny olona le angano no heverin'ny olona hoe finonom-pona eo zany de efa tsy itovizako hevitra amin'ny kristianina zay zavatra zay satria misy amin'ny kristianina hoe angano zany de tsy izy de tsy marina tanareo fa na ny usage ny atao hoe angano de efa diso hevitra ny baiboly de mampiasa langage na angano tahaka ny malagasy mampiasa langage na angano hoe satria ny taolo zay itovizany taolo rehetra na taolo jiosy io na taolo malagasy io na taolo sinoa io na taolo européenne io dia nampiasa ny atao hoe mythe. Tout le monde mampiasa ny atao hoe mythe, tout le monde mampiasa ny atao hoe légende zay no technique d'éducation nisy tamy andro taloha. Donc zany eto zany ny zavatra ho resaka eto ao anatin'izao discussion zao tsy hiditra ho arbitre mihitsy hoe contre na pouronianina na de ilazany positionko mazava kosa nefa fa za zany tia hametraka hoe azo atao tsara ny manisy dialogue interconvictionnel hoe conviction traditionnaliste conviction christiane afaka miresaka eo ambony latabatra boribory dans le but hoe inona ny zavatra any aminareo zay ilainay ahafahanay mampitory ny filazantsara ary za koa hoe inona ny zavatra ty aminay kristianina ho ilainareo traditionnaliste ahafahanareo koa manabe ny vahoaka malagasy amin'ny fombanareo. Après ny croyance tsy fanome mihitsy satria ny saka tsy ho alika anao vina ary ny sovaly tsy ho lasa piso mihitsy. Tsika zany eto tsy andesy lahatra ny saka no ambony noho ny sovaly no samy manina anitra ho azy raha zay ngambany no ilazantsika azy. Ok, no zany eto zany dia tsy ho polariser-tsika ny discussion ka izay no antony zay no mahatonga nanapa-kevitra hitondra valiteny sy fijery plus ou moins académique théologique fa tsy torapo zay mampiasa ny approche phénoménologique zay tenaiko teo mikasika io resaka finoana sy tradition io satria misy te hampiady atsika hoe nareo mpanodalany tradition de tsy mifakahazo amin'ny olo finoana ary nareo olo finoana de tsy tokony mifakahazo diso be zany no zany miahy zany zay foana nanay hoe eto amin'ity pejy ity de misy challenge enjehina hotratrarina hatramin'ny farany émission zany hoe misy solution omena na piste de solution omena amin'ny farany omena atsika dia anjarany tsiraray ny mandray raha tsy ohatra ozy tsika zay tsy mila zany fa nanay fa feno arabasora ratsara efa feno nareo zany fa za mbola banga matoa manao zao fandarina zao tsy milaza mihitsy hoe za manana fahalalana feno fa mitrandraka mikaroka hoe inona koa ny zavatra hafa zay mbola tokony hotrandrahana am'izao fotoana zao. Za zany de mivoy natao hoe théologia miatra andriba amin'ny teny malagasy hoe théologie contextualisée manoloana ny culture atsika malagasy zany zao tena chantier ngeza be mbola mila sokafana hoe inona ny christianisme made in Madagascar fa ny christianisme misy ao Madagascar hatramin'izao de mifona milaza amitsika fiangonana christianisme made in Norvège christianisme made in France christianisme made in Angleterre christianisme made in Amérique copie-coller na ny amin'ny fiangonana zandra de jereo fa de na copie-coller andry zala le anglo-saxon dia le style de tovy na le fiangonana vota teorina na isika tranainy dia mitovy nanao copie-coller fa tsy misy mihitsy le atao hoe christianisme purement malagasy. Efa niteneniko tamin'izay skoto lehilahy maitsoambo nanao tsy débat fa nanao échange tadidinareo zay renresaka niona taty à Belgique mbola voiziko foana zany ary amafisiko bebe kokoa androany eto de io zany io resaka io no miditra hoy ny fifoazana i Antony mbola ho resantsika rehefa avy eo miditra eo zany ny mitsofoka am'izay satria misaka fifoazana i Antony io ary zay mihitsy le izy mitsofoka am'izay ny atao hoe ny hitako hoe porte de sortie
heveriko iaho a za tsy manana ny science infuse fa heveriko dia ny fanaovana ny atao hoe inculturation izay ry zareo fiangonana katolika no tena nivoy betsaka an'io allergika tamin'io resaka inculturation io sika protestanta malagasy ny tany ivelany a somary nandefitra ihany fa tsika gasy tonga de hoe inculturation zany a zavatra ratsy be zany non misy firaikevitra amin'ny inculturation katolika zay tsy mety amiko en tant que protestant de avelako any iny fa misy firaikevitra tsara be ao amin'ny atao hoe inculturation nivozin'ny fiangonana katolika surtout ny pape Jean Paul II no tena nanomboka nivoy ajany zavatra any ary am'izao fotoana zao moa de ny pape François zay tena à cheval amin'ny resaka inculturation io après samy manana ny approche-ny hoe inona no lalana andehanany tsirairay fa za zany mahita piste anankiray azo tandrahana io ary ampifandraisitsika am'le resaka fifoazana ao Madagasikara zay le resaka inculturation kanefa na zany na tsy zany ny inculturation zany dia hita fa misy koa ny lesoko zay zany tsy misy hypothèse na théoria lafatra tonga lafatra zany fa misy ny limitiny misy ihany ny lesoko amin'ny inculturation teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tsika tsy manao jugement de valeur fa tsika manao constat historique hoe inona ny zavatra nitranga teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina teo Madagasikara dia eo zany ny amin'ny tantaran'ny fiangonana hoe tsy azo lavina zany satria ary mila manao karazana manao karazana ino filaza zany manao karazana mea culpa izahay tena za zany maty amin'ny première iny manao mea culpa zay hoe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny fay ary nisy ny erreur ireny fay sy erreur reny nefa ny mahafinaritra ny zalahy lay tena nanenjika fivana kristiana de ino roentina ohatra ny siligoma tena atao ohatra hoe tsy misy afa-tsy iny zany de atao gros plan be tena fa olo zany namanay katolika zay fahotako lehibe nisy ny erreur ny fiangonana ary mila manaiky an'izany ny fiangonana fa tsy midika akory hoe noho izy erreur zay dia arina daholo ny zavatra rehetrarehetra donc de analyse critique tsy maintsy atao eto hoe ny fiangonana dia tsy infaillible fona aminareo fiangonana rahavavy ao zay mivony atao hoe infaillibilité zahay protestante kosa de miteny hoe l'église est faillible ary tsy zany no tena zany fa ny tantara no nampiseho ny faillibilité ny fiangonana fa ny message évangélique eto tsy resaka fiangonana ny évangélique ny message ny afatra ny filazantsara no tsy miova le vérité io no infaillible io fa ny fomba fampitakafatry ny église na ny fomba fampitakafatry ny fiangonana no nisy erreur il faut l'accepter nisy fay ohatra fotsiny zao aty amin'ny domaine ny côté ny protestante no asiko mafy tena komangana so matsy lazanareo za de any amely ny namana katolika foana tsy any ny resaka fa autocritique izy ohatra zao ny revers de la médaille ny réforme tamin'ny andron'ny réformateur dia ny resaka antisémitisme am'izao fotoana zao mirongatra aty ampitan-dranomasina azo lazaina za tsy miteny hoe izy ihany ny source azo lazaina fa anisan'ny source-ny antisémitisme ihany koa ny tsy teny hoe ny protestantisme fa nisy asa soratry nga Martin Luther Lutheranina no miteny eto izay tsy mazavazava hatramin'izao dia débat be au niveau ny fiangonana protestante maromaro hoe misy asa soratry Martin Luther mamofopofona antisémitisme ary nisy théologianina lutheranina anankiray tena azo lazainy hoe sangany ao Madagasikara tononoko mihitsy ny anarany tsy mampanina nonao satria noteneniny en public tao anatina fampianarana izy docteur Razvel Mariette mbola velona izy je suis responsable de ce que je dis satria noteneny tao an-dakilasy fony aho mbola mpianatra tamin'izany fotoana zany tany Ivory Avaratra de zao tsara ny teny docteur Razvel Mariette zay azo lazainy hoe olombe ao amin'ny fiangonana lutheranina zany ary manana ati-domina vita doctorat tany Canada de ozy izy hoe misy fotoana ao izy menatra tsy sa miseho masoandro sy miseho amin'ny olona hoe théologianina lutheranina taitra be aho rehefa nainao zany tsainy zany hoe fa
foana koa ro teny dokotera Azovelo zany de nanontaniana izy hoe fa ino mahatonga anao mitena zany dokotera de izy hoe misy asa soratra nosoratany Martin Luther sasatsara izy a izay tsy fampiseho masoandro zay misy le terme filazana azy ary na de luterana ary azy de tsy mivalide zany asa sorany tsy hoe izy rehetra fa misy apahany zay lazaiko aminareo hoe ny tantara tsy azo kosehana ary tsy azo amboamboarina na mba arrondir les angles mba apetipety satria sao de manjary maningotra non rehefa diso de diso rehefa nanao erreur de nanao erreur kanefany ny grandeur ary zay naprière na tonga anareo zay ny ny olombe ny grandeur ny olona anankiray de mireconnaître ny erreur ary zay a raha imagine nareo un grand docteur en théologie manana ny lazany ohatrany no mibaboka eo anatrian'ny mpianatra tsy ny olona rehetra no mahavita an'izany tsy n'importe qui misy mahavita an'izany fa olombe zany amiko zany olona zany a maro mérité ny respectny olona hoe aevena ny fatrapahay koa za afaka manao erreur bon parenthèse anankiray apetraka fotsiny fa tiako atongavana hoe aza mitodika amitsika traditionnaliste zany hoe indraindray tsika traditionnaliste zany miazakazaka zahay koa ne afaka manao an'izay de l'autre côté hoe misy erreur anareo traditionnaliste be de be azo atao cheval de bataille raha ohatra ka ilana zany kanefa ataoko angamba fa tsy zany no mampandroso atsika constat faharoa de ty ny fahitako ny finoana kristianina eto Madagasikara eny na de tsy any Madagasikara ary fa miteny eto Madagasikara satria tsika communauté malagasy eto dia za cohérent foana amy zavatra zay fanoresahako tany aloha tsy miova aho ary mbola tazomiko hatram'izao ary tanako mandrakariva ny teny zay fanataoko de ho iaho hoe ny fivavahana kristianina tsapako mety ho diso je me mets toujours sous autorité des grands théologiens ny fahatsapako ny fivavahana kristianina voarainy malagasy hatram'izay ka hatram'izao de tsy lay finoana kristianina no voaraitsika fa ny religion chrétienne ny fivavahana kristianina no voarainy vahoaka malagasy fa tsy ny finoana kristianina samy hafa zany inona zany masana de ho resahantsika eo ny finoana kristianina vitsy na voaray azy aloha tsy de hoe tsy misy satria manjary mandainga vitsy azo isana fa ny majorité 99% ny kristianina dia lay fivavahana lay religion les religiosités lay chrétienté no ny very no finoana nefa tsy mihitsy le finoana fa ils sont passés à côté de l'essentiel de eto zao a de sûr fa betsaka avy hatrany no isendoatra ho aty amy côtény kristianina maheno azantenako zany a de eo indrindra izay mitony tena indrindrandrindra ianareo zay mitony tonga de mahatsapa ohatrany hoe mpiaro ny gardien de l'institution normal be nareo tonga de mitroatra satria io ny kapokatsika io ny fivelomatsika de tsy maintsy arovana mafy ny institution satria io le reny malala mamelona oui logique be le izy kanefany à un moment donné il faut être honnête hoe les religions c'est pas la foi la religion c'est pas la foi nefa raha tsorina ny religion dia ao anatiny atao hoe paraître mibetsaka ny mise be de be amin'ny resaka extérieur ny zavatra ivelany ohatra hoe inona ny fitafy mendrika ahoana ny ritoaly arahana inona ny fombafomba arahana inona dolo ny fitsipika inona ny fanao inona ny tsy azo atao ina tanareo aty amin'ny resaka extérieur daholo eo fa ny foi kosa dia profondeur spirituelle no resahana amin'ny aty fanahy mihitsy io le lazaina hoe spiritualité no tena resahana amity hoe foi fa tsy resaka religion misy zany olona tena religieux be les religieux tsy voatery hoe religieuse aloha za mandresaka tsy hoe pasteur tsy hoe mon père tsy hoe religieuse ma sœur ny atao hoe religion religieux de toetsaina fa tsy andraikitra misy zany ny olona possible olona laïque fa il est plus religieux qu'un pasteur amin'ny fomba fisainany
ary hita taratra eto amin'ny pejy eto zany ho anareo zay mpanaraka amin'ny pejy hitanareo fa misy olona tena religieux be mihitsy mihoatra noho zahay pastora na ny mpitandrina. Donc tsy resaka hoe lohandoam-pisorona amin'ny fiangonana tsy any le izy fa resaka fotom-pisainana ka ny problème zany de zao hoe ny foi de resaka spiritualité, resaka profondeur, ny religion de resaka extérieur plus superficielle. Dia raha atao amin'ny teny hafa dia indramiko le teny nga Tariq Ramadan zay fandraisako tamin'ny vidéo sahazany io ihany izy iny vao tamin'ny herinandro ty. Ny teny nga Tariq Ramadan hoe ny betsaka eto Madagasikara dia ireo lazainy Tariq Ramadan hoe sarotiny amin'ny fitsipika, sarotiny amin'ireo ritoaly tsy maintsy arahana kanefany manao tsinitsinina ny tena hevim-panahy. Raha atao amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa hoe strict dans les règles et les rites mais négligent avec le sens. Io ny religieux. Les religieux zany de reo olona sarotiny amin'ny resaka fitsipika, sarotiny amin'ny resaka rite, fomba amam-panao. De jereo tsara zany fa aika ianareo religieux tena mitovy tsisy vanaka amin'ny traditionnaliste satria ny traditionnaliste koa de sarotiny amin'ny fomba amam-panao lazaina hoe malagasy. Nefa ianareo mifanohitra nefa nareo tena mitovy fa tsara satria samy manana ny atao hoe ny bossinareo nareo ny frena arahanareo fa le fampitoviana fisainana zany de mitovy hoe ny religieux de mitovy tsisy valaka amin'ny traditionnaliste satria ny religieux de sarotiny strict amin'ny règle, strict amin'ny rite fa négligent amin'ny sens. Dia mitovy amin'ireo olona reo zay lazainy Tariq Ramadan. Vokany ny olana dia lasa lay culture d'église zay noheverin'ny malagasy ho finoana kristianina, lasa lay kolotsay-piangonana no noheverintsika ho finoana, no noheverintsika ho filazantsara satria zay no voaraintsika. Les cultures d'église, inona ny culture d'église nanabeazina zay nefa teny hoe tsy zany nampianarin'ny razanay anay, tsy zany nampianarin'ny dadabenay anay tao am'izay tao amin'ny protestant zany protestant tsy zany nampianarinay. Les cultures d'église no voarainy fa tsy lay filazantsara. De misy zavatra mifangaro ao anatin'izany ary izao no mahatsikaiky sady mampalahelo amin'ity tantara ity ireo plaza fa traditionnaliste ihany koa dia io culture conservateur azafady manjary lasa mifangaro le zany traditionnaliste zany le fandala fomban-drazany fa ireo conservateur mitahiry ny fitsipiky ny fiangonareo reo conservateur reo koa dia io culture d'église io no arovany mafy toy ny anak'Andriamasony ary tsy azo kitiana intouchable io. De eo no hitako hoe ny fototry ny olana sy anton'ny fifandonana am'izao fotoana zao raha fijeriko zany entre anareo conservateur kristianina extrémiste sy ianareo traditionnaliste malagasy de satria matsapa ny traditionnaliste gasy fa natao tsinitsinina ary no soketaina akitsorano fotsiny zao ny culture ny kolotsaina malagasy ary no tsindrina eo indrindra le izy raha resaka finoana zany de mety tsy naninona fa no tsindrina culture d'église tandrefana zay izy hoe razam-bazaha no arahanareo fa tsy mba ny razana malagasy resaka culture zany zany hoe culture d'église no nentina nanindrina ny culture malagasy de zay ny source ny ady hoe ny kolotsain'ny fiangonana tandrefana izay fomba nampitana filazantsara fa tsy le filazantsara loatra no fahitako azy no olan'ny traditionnaliste, tsy ny filazantsara no olan'ny sasany mesy ihany no mety tsy tia
fa ny akabeazany hoe tsy ilay filazantsara no manahirana azy fa ilay culture d'église tandrefana zay napetraka ho norme ka nanindrina ny culture malagasy de normal fa misy ny atao hoe choc culturel ary rehefa misy ny choc culturel dia tsy ay ampiavanana mihitsy ireo a na inona no ataotsika ka ny inculturation nampiasaina tam'izany fotoana zany ireo ny erreuran'ny fiangonana confondu na katolika na protestant de samy tafiditra atao anatin'izay erreur zay a dia zao hoe nampiasaina zany lay kolotsaina tandrefana no nampiasaina nampidirana ny filazantsara teto Madagasikara eo mipetraka ny problème zany hoe le filazantsara zany tsy tafita échec tafita fa le kolotsaina no tandrefana izay iny zany no moyen na canal nampidirana filazantsara iny no ny fatratra voalohany de iny ny voarainy gasy de iny na tonga ny réaction tamin'ny andro nranavalina hoe zao de nienjehana ny kristiana voalohany tamin'ny andron'ny Rasalama Martyr sy ny sisa rehefa tena tsy haiko loha ho anareo mpandalina tantara za mba nanao kely any nanao teatra ny tantaran'ny Rasalama Martyr zay tamin'ny fotoanandro dia arao tsara nge ny tantaran'ny Rasalama Martyr iny fa ny zavatra resan'ny Rasalama de finoanan'i Jesosy Kristy ny azy nijoroany fa ny antony namonona ny Rasalama Martyr tsy any amin'ny resaka finoana mihitsy fa any amina resaka fomba amampanao de tsy mifanome le zavatra dia mazava ho azy moa lasa victime ihany koa izy amin'ny finoany fa manazava anareo fotsiny hoe inona lay fifandonana misy tamin'izay fotoana izay ya de io toy ny mahazatra rehefa misy ny zavatra malikiliky anao zay mahasorena anao zany de tonga lay hoe tonga de ario daholo ranga ario miaraka amin'ny rano malotona anasana azy ny zaza ario koa le Jesosy ario koa le filazantsara fa tellement nandreraka nataon'ireo vazaha mitondra ny filazantsara teto Madagasikara ka ny asa ataoko eto zany androany dia tentative andrany fa tsy voatery ho tafavoaka tentative ny hoe ahoana ny anavahana n'io rano maloto io sy le zaza no sasana tao anatin'ny rano maloto ahoana ny afahana manavaka an'io satria problème zany tonga de nataotsika kofroko anankiray izy dans le même sac tant que possible tsy voatery ho tanteraka ary tsy évident mihitsy zany zavatra zany ny teny an'izany aho satria nisy iraka missionnaire frantsay iray zay nyresaka tamiko nampianatra izy nampianatra hébreu tamy Madagasikara ny adevitra zay mirahalahy mahakasika ny finoana kristiana eto Madagasikara de ny teny mazava tsara izy fa zao ny teniny missionnaire frantsay tsy io endriky ny fiangonana hita am'izao fotoana zao eto aminareo io izy nefa izy nanorina tsy hoe izy le rangaha fa ry zareo missionnaire tsy io endriky ny fiangonana hita eto aminareo zao io izy no tandrifo ho anareo malagasy teniny zany tononiko ny anarany docteur Nicolas Seguer mba tsy ataonareo mamorona fa ny fifoazana vazaha no teny eto fa tsy zagasy satria raha za zany de aka ianao zanaka karamalaza ianao zanaka ny lava de mahay miteny non vazaha or fatatsika fa vazaha tsy minomino raha fahatany zany fa izy mandalo analyse critique zavatra voekeny fa io fifoazanareo malagasy io izy no tena eno tsara izy tsy tena hoe fivavahana na hoe fiangonana fa no tena finoana kristianina made in Madagascar teratany taitra ao na eno an'io teny io mivoaka ny bavan'io missionnaire frantsay io zay zany nefa zao azadino fa ny fifoazana tompoko de isan'izay niarany fanenjehana mafy be mihitsy tany ampiandohana tsy avy amin'ny gentlisy tsy ny olona traditionnaliste ny nanenjika ny fifoazana tamin'ny voalohany fa ny fiangonana aloha tsy afenina ty resaky ty
ary mandraka ankehitriny mbola betsaka ny fifoazana tsy mahazo avarapatana eo anivony fiangonana gasy. Za malala fiangonana hoe nareo tsy mahazo manao asa famparezana ato am-piangonana ozy le pastera na le mpitanana fa vita amin'ny fitaovavahana de zay mila asa famparezana mijanona aloha ny olona ody. C'est une façon de dire hoe nareo tsy ao anatin'ny fiangonana. Or nefa rehefa sampana sasany dia ampidirina anatin'ny liturgie fa rehefa fifoazana de hoe ao nareo fifoazana de za io de fa zavatra c'est pas normal hoe fa ngamo misy olona matory sy mifo zany amin'ny fiangonana hoe nareo fifoazana de ohatra mitony tena zany hoe zahay patory zany mivoaka aloha fa bon iny resaka hafa iny fa ny fifoazana tompoko ho an'izay ray aman-dreny sy zoky olona manaraka n'izao fandana zao mahalala tsara ny tantara ary mandrakehitriny mbola misy sombotsombony fa efa niova le izy de nenjeny fiangonana ny fifoazana satria akoatrany hoe sao de fanamamitaka sao de mpaminany sandoka iny ivelany satria zao tsara ny teny missionnaire tamin'ny fotoanandro manoloana ny ry meny lava hoe fa ahoana ozy izy no ianareo mifona aho fa za mamerina ny tantara fotsiny tsy hoe sanatria mandrangitra nahoana no ianareo malagasy sauvage no isehoan'Andriamanitra na isehoan Jesosy na ampitondran Jesosy afatra fa tsy za evaza zay mitondra ny filazantsara tamin'ireo. Comment se fait-il hoe ianareo aty anaty ala aty zany neny lava zany hoe raha mijery azy ianao dia olona manao volodogodogo ohatry zao dia any avy any amin'ny alakafeny antemoro any zany rain solambo zany mba jerenareo sariny fa tena ozanareo hoe fa izy ary tony zany eny raha velonjanahary zany fa ahoana inimaginable tamin'ireo missionnaire reo mihitsy hoe zahay no nandray ny filazantsarako nahoana ianareo zay tokony ho zaraina filazantsara indray no nahitany mazava ary zahay zay mitondra ny filazantsara no tsy nahita le mazava c'est pas normal ozy zareo de normal le fanenjehana satria mila mipetraka amin'ny toera zareo koa tsika imaginenao hoe tonga ianao zany mitory filazantsara dia mamangy tokantrano de za zany pastera de za zany nampivavaka de tonga am'le tokantrano le olona vangiko indray nefa no mitory amiko hoe tsy zany misy pastera fa zao réaction n'olona normal avy atrano tonga de manao contre-attaque de izay na tonga an'lay le fanenjehana zany fanenjehana ny fifoazana satria ty zany hypothèseko ty isan'ireo tianka moi-même satria io lay finoana kristianina made in Madagascar io le atsika tsy misy missionnaire nanatonga an'io missionnaire dia mitaiza fotsiny na mpianatra na nabe na mpianatra catéchisme na mpianatra fampianaram-pinoana na mpianarana confirmation fa lay afo mirehitra voalohany tany teto Madagasikara dia atsika madiodio tsisy dirany missionnaire ka mamperitreritra zany zavatra zany mamperitreritra zany zavatra zany hoe ahoana tsara hoe aikay zany lay finoana kristianina tsy fananana firenena eto aho zany dia mandesoko anareo traditionnaliste hoe finoany vazaha no terenareo arahana eto diso anareo ny fomba mampanao ny vazaha no niterenay ho arahanareo zay de marina ary manao miakolpa zay ary mifona aminareo traditionnaliste fa ny finoana kosa tompoko de tsy tavy amin'ny vazaha fa ny finoana kristianina dia teratany avy teto amitsika ary misy olany foazon'Andriamanitra teto Madagasikara malagasy ray reny tsy nisy nampianatra ary zay ny zavatra mahavarina neny lava zany le vehivavy tsy nandalo lakilasy donc raha ohatra ka nandalo lakilasy izy efa formaté ny vazaha lakilasy zany de nampianariny misy lakilasy tamin'ny andro taloha de ny missionnaire nanolona lakilasy donc afaka mieritry ka izy ane zany le zavatra nampianariny missionnaire ihany nomodimody fona tsy nandalo sekoly ary zao vao azoko hoe fa maninona Jesosy namoan'ireo olona reo tsy nianatra akoatran'le hoe Andriamanitra miantso ny olona malemy sy osy de aseon'Andriamanitra hoe le finoana nomena anareo malagasy de tsy avy any andafy fa afy nalatsak'Andriamanitra atao Madagasikara ary tsy avy amin'ny vazaha eto zany de mifona tsy avy amin'ny vazaha tsy avy aminareo London Missionary Society LMS tsy avy aminareo NMS Norwegian Missionary Society tsy avy aminareo ECAR nareo misona katolika avy any Frantsa avy aminay malagasy madiodio no ny asan'Andriamanitra tsy miko tsara tsy hoe noho zay malagasy fa avy eo ianareo nanampy anay
isaorana anareo be debe zany hoe zao ny fomba hanabiazana ny tanora, zao ny sekolanady, zao ny patati patata. Ireny zany zavatra napetraka ety ambony fa ilay afony rehatra tena asan'Andriamanitra. Izany ny fifoazana malagasy. Arena zany, ary za mahita hoe vakoko. Tsy fantatra aloha mitodika aminareo amin'ny akademia malagasy. Efa mba nanana eritreritra ve nareo esory aloha anatin'ny ER nareo ka resaka fivavahana io pasteur tsy idiranay tsy atompoko. Raha olona manao honnêteté intellectuelle nareo dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe richesse patrimoine national zany zavatra. Esory le resaka hoe finoana tsy maninona fa hoe typiquement atsika tahaka an'ireny irazafindrony reny. Ianao ne raha anaraka ho an'izay olona nandeha tany Sotanana, za moa tena anisan'ny babon'ny Sotanana io mihitsy na dia zay miakakara malaza, tsy ilaina zany orga zany. Ho anareo amin'ny fiangonana Angedabe eo Analakely, any Ambatovinaky 67 hectares miraoandraona ny sonorisation mipoapoaka. Fa milaza aminareo fa mandehana ny Sotanana nareo dia mamonjy le fitaovavahana amin'ny 5 maraina tsy misy orga fa tonga dia le feo natural mihira mideran'Andriamanitra fa milipoaka io tafotrano. Zany lay malagasy mivavaka typiquement malagasy. Anisan'ny nababo ao manokana amin'ny Sotanana zany zavatra zany. Hoe découvrir raha ohatra nampianarin'Andriamanitra misy hoe jereo ange fa za no nanao asa teto aminareo fa ny vazaha zany mbola zavatra taty afara zany. Bon, avela koa ny satria sanokory momba fifoazana fa hanomezako ohatra aminareo hoe tsy mifanohitra mihitsy ny traditionnalisme sy ny finoana kristiana. Au contraire, tena eo tsara en diapason tsara, mifanaraka tsara ny tsika reny andano sy ny ankilany fa ireo zavatra anankiroa reo. Donc zany no zany antony tsotra zany dia satria apetraka amintsika hoe inona no importantsika ary. Ny nahatonga le fanenjehana mantsy araka le zaiko teo dia de la part des églises fona amintsika fiangonana satria za anisan'ny mpitondra fiangonana dia voatery ny rejetentsika zany les cultures d'église importées. Zany hoe les cultures d'église importées avy any Londres, avy any Norvège, avy any France, avy any Amerika nafatratra tao Madagasikara dia miréagir ny traditionnaliste malagasy hoe ino ty déjà koa le traumatisme ny colonisation normal be dia tao anatiny zany ady mangotraka zany raha jerenareo ny daty ny orenany fifoazana Sotanana, Manolotrony, Karamalaza, Farimena ao anatiny fotoana mangotragotraka tao Madagasikara io no miorina ny fifoazana. C'est pas du hasard. Date. C'est pas du hasard. Hoe fa maninona raha ohatra ka ampy ny fiangonana dia tsy inona moa ny antony mbola namoazany Jesosy any Otobra eo? Tsy efa ampy ve ny fisiany FJKM? Tsy efa ampy ve ny fisiany FLM? Tsy efa ampy ve ny fisiany Ekara sy ny Anglikana? Pourquoi nasiny io? Satria tsy tian'Andriamanitra mihitsy sisy an'izay karazana ambiguïté hoe nareo vazaha aty fiangonana vazaha fiangonana vazaha non, tsy any le resaka fa tena asan'Andriamanitra madiodio. No zany ny tena mahatonga ny fifoazana tsy ho azoazon'ny fiangonana matetika dia le resaka ny fifoazana zany mivoina atao hoe spiritualité. Ny fiangonana sarotiny amin'le resaka religiosité. Jereo tsara fa pôle nord sy pôle sud. Logika be mihitsy zany le fanenjehana. Ny fiangonana sarotiny amin'ny atao hoe religiosité, le paraître, le fitsipika. Ny fifoazana dia sarotiny amin'ny spiritualité, ny fiainam-bavaka. Fiainam-pitiavana, didim-pitiavana atao Sotanana, ahoana ny fikarakarana ny olona tao, sy ny sisa fikarakarana ny mahantra. Spiritualité zany. Dia tsy mifanome le izy dia normal misy choc avy eo le izy. Ka ny ainga avy amin'izay no nisin'ireo zavatra reo. No zany ny point commun ny persécution ny fifoazana tamin'ny voaloha zany dia ny hoe comment se fait-il hoe ny zahay vazaha nitondra ny fivavahana kristianina tany aminareo tsy hisehoan'Andriamanitra amin'izany fifoazana zany fa ianareo gasy dia logika ilay fahatafitoinana. Azadiny koa fa isan'ny nanamarika
ny fiorenan'ny fifoazana io koa ohatra fotsiny ny fantatro manokana zany ananako fahalalana be koa ohatra fotsiny zany ny tantarany mamavolavana Germaine na ineny lava dia ny reo olona reo tsy nandalo sekolo araky ny volazako teo marina fa hoe Andriamanitra monsieur révélé amin'ny madinika fa hita koa ary resy lahatra aho fa aseon'Andriamanitra fa ny finoana dia tsy mipoitra avy amin'ny kolotsaina tandrefana zay amiko ny antony nahatonga an'ireo olona reo tsy nanda tsy hoe manina Andriamanitra tsy namoa olona avy tany amin'ny école fa nefany tsy midika koa zany Andriamanitra makasitraka ny olona tsy nianatra tsy hany resaka azavadika raha misy olona sarotiny hoe atsangano ny sekoly taty aoriana dia rineny lava sy ny fifoazana rehetrarehetra natsangana ny sekoly makanisa ny akaramilazy nareo fa misy sekoly matanjaka be eo zareo sekoly FJKM zareo sekoly luteranina zareo sekoly katolika moa tsy lazaina antsony fa le hoe zavatra mipoitra avy eto amintsika amafisina dia hoe tsy mamenatra amin'lazy hoe misy zavatra tsara azo avy amin'ny vazaha amin'ny fomba fanaovana fampianarana dia nampiasaina zany fomba izany rehefa avy eo ka aseon'Andriamanitra arak'izay zany fa ny finoana dia tsy mipoitra avy amin'ny kolotsaina tandrefana na kolotsaina tatsinanina fa indépendamment des cultures tsy miankina amin'ny kolotsaina eo koa zany tsika eto zao tsy miankina amina fahalalana tsy miankina amin'ny kolotsaina saingy afaka miditra sy mitsofoka ao amin'ny kolotsain'ny firenena anankiray ny finoana kristianina za tsy miteny ny fivavahana kristianina afaka miditra ao amin'ny kolotsain'ny firenena anankiray ny finoana kristianina am'izay fotoana zay zany hoe mifampiditra zany reo efa noresahako tamin'ny fandarana niarahako tamin'ny koto lehilahy maitsoambo zay fandraisako teo ihany koa zao teniko zao ary averiko indray hoe nisy afatry ny ray aman-dreny be iray zay ataoko hoe ray aman-dreniko ara-panahiko père spirituelako amin'ny anarany dia hoe pasteur Rabenandrasana Jean ho an'izay malala azy lehibe ny sampandraraha fitorenany radio feno filazantsara tamin'ny fotoanandro fa efa maty izy dia zao zavatra nafarany ary mbola ataoko hoe vary mangatsika mbola tsy vitanay satria anisany nametrahany afatra aho fa tsy za rery dia ozy izy hoe ho anareo mpianatro sy zanako ara-panahy dia ozy izy hoe trandrao ny fanahy mahagasy ny vavaka hampitanareo ny filazantsara eto am'izay no mila anareo traditionnaliste trandrao ny fanahy mahagasy izy tsy ny teny hoe ny fomba malagasy raha hoe fomba zany dia ohatrany hoe bo ina fomba atao fa le fanahy gasy l'esprit malagasy mivavaka satria tsika malagasy dia tena être spirituel ny gasy zay mahatonga ny gasy tena mora andairan'io karazana fivavahana rehetrarehetra io ozy nareo fa manina ny gasy ke vao misy olona na manorona fivavahana kitotoa raha miorona ery amelakelan-trano ery raha pitso dia tonga daholo ny olona mameno palais des sports dia lasany satria zay misy tsika gasy ny gasy anthropologiquement parlant dia c'est un être spirituel iozy izy pasteur Benandrasana trandrao io fanahy mahagasy io hampitanareo filazantsara ary heveriko fa hatram'izao ora itenenako zao tsy fantatro aloha efa elaela ihany zay dia vary mangatsika lehibe miandry atsika teolojianina malagasy ary eto mitodika amintsika teolojianina malagasy mahafinaritra za ao anatin'izany asiko ny tenako mangana mahafinaritra hoe isika teolojianina nanohy fianarana taty ampitan-dranomasina nianatra tany Strasbourg nianatra tany Lausanne nianatra tany Genève nianatra tany États-Unis nianatra tany Saskatoon nianatra tany Norvège sins ok ilainy zany fa nitako hoe banga be amintsika teolojianina malagasy le dingana andrasana amintsika malagasy dia il nous faut un christianisme made in Madagascar eto mety avotorabato aho am'ireo namako mpiray-donakafo amiko liturgia malagasy liturgie moa zany liturgia moa ny fiteny malagasy satria ny liturgia ampiasaitsika aloha tsy haiko aloha ny fantatro na katolika eo ny katolika efa niezaka ihany na piasa kely izy hoe somary miala kely satria izy efa tsy mampiasa le teny latina ntsony
dia miezaka ihany izy manao inculturation fa mbola na tiana tsy tiana misy évêque mozisa cardinaly anankiray zay mieritreritra hoe hanao catéchisme contextualisé mifanaraka amin'ny firenena tonga de banise izy tao anivon'ny fiangonana katolika zany hoe tonga de universel tsy maintsy copie-coller uniforme zany efa ny mahita hoe fotoana zao a tokony ananatsika malagasy kristianisme atsika eto a zany dia manao antso amin'ny teolojianina malagasy avara-pianarana rehetrarehetra teolojianina malagasy rehetrarehetra tsy ankanavaka venant de toute confession confondue hoe ahoana le retsy ny afahantsika manana an'io finoana kristiana zatsika fivavahana satria raha voandrena fivavahana de mampitsangana ny volondohatsika fa ahoana ny afahana mametraka ny finoana kristianina atsika malagasy fa tsy na ny hafa no mbola hoentsika lovay taranaka mifandimby za tsy miteny akory hoe ario ny lovana ampianarin'ny missionnaire américaine sy norvégienne sy ny frantsay atsika tsy miteny an'izany a isaorana anjareo a nahitany mazava ary nanao mientso zavatra fa ny tantara mitoy ary tsy mijanona any amin'ny lasa foana atsika ka anao nostalgie fa eo zany ray zay tsaroky ihany koa fony ao nanao soutenance tany fianaratsoa mety misy manaraka am'izao fotoana zao reo mpiara-mianatra tamiko surtout ianareo ao amin'ny fianaratsoa ivory avaratra nanao soutenance tamin'ny maîtrise tao ivory avaratra ho an'izay natadidy de tamin'ny conclusion finale ny soutenanceko tamin'ny maîtrise de zao hoe sady tam'izay ny resahana mombany hoe nianaran'Andriamanitra dia inona ny afatra ho farany ozy izy ny président de jury tamiko ny afatro farany oa de zao hoe zaho a mahita fa mbola misy lesoka angezabe tsy voavatsika hatram'izao a de zao hoe le anarana Andriamanitra tsy mahalaza mihitsy ny Andriamanitra ny baiboly be debe nareo traditionnaliste malagasy anisany mivoy an'izany ko hoe le Andriamanitra ane zao zanahary izy fa na ho atsika teolojiana malagasy hoe io mbola lovantsika tamin'ny missionnaire compréhension ny missionnaire an'Andriamanitra tamin'ny fisainany zareo atsika malagasy no mbola lovaitsika am'izao fotoana zao ataoko angambany fa efa le temps est révolu tsy ry zareo vazaha izay mety ho marina mety ho diso ny fampifiadiana zany Andriamanitra zany no tokony hamorona mahalaza tsara le Andriamanitra ny baiboly de teo any teny tam'izay fotoana zao hoe eto a de tokony isy karazana chantier de recherche miaraka amin'ny teolojianina malagasy sy ny akademie malagasy de eto a zany eto le teniko teo anao antsoava hoe ho anareo mpandalany mamalagasy ho anareo membre ny akademie malagasy na anareo mana fianakaviana mba ampitao kely any zao afatro zao ary ho anareo olombe ny fiangonana sy pikatroka sy pikaroka amin'ny faculté théologia sao de tokony eritreretina zany zavatra zany satria manova zavatra betsaka zany zavatra hoe zonareo ka zany koa ve de ho important détail zany c'est pas un détail c'est pas un détail misy fotoana ny resaka tamin'ny satria za moa tia Belgique dia nyresaka tamin'ireo kristianina koa avy amin'ny firenena afrikana sasany nyresaka tamin'ny rwandais resaka amin'ny congolais dia nantany zareo hoe iza no iatsona ahoana no nanolona an'io anarana hoe Dieu io tany aminareo fa gaga fa samy manana ny azy zareo tsy traduction fotsiny hoe Dieu God Andriamanitra fa tena misy teny any zareo manokana milazana azy mifanaraka amin'ny soratra amazy de nazavain'zao tsy tadidiko moa satria teny rwandais le izy a de tena variana wow sambatry nareo a zay oa mbola tsy manana hatrany zao kagabe le rwandais tena ahoana ozy izy nareo sy tofa mana le Andriamanitra oui oa mais ça c'est un héritage qu'on a des missionnaires fa zay de nefany ianareo teo akademie malagasy nefany tena miaiky anareo ao satria ny favitrianareo etreto fa ny mot teknôlôjika moderne raha vitanareo namorona azy ohatra fotsiny hoe internet tranoka tena nitanaka hoe wow
manana atsika manana ola manam-pahaizana tsy hoe kotontona fanagasiana fotsiny fa misy fanazavana nataony zareo rendrakibolana reny hoe tena mifanentana tsara amin'ny fisainana malagasy nefany a zay ma langue vivante ny langue dia manao traduction vaovao azadriny fa na ny dictionnaire frantsay koa za de chaque année hoe retondray ny mot vaovao nampidirina atao amin'ny dictionnaire misy zany sinon langue morte les langues ny akademie malagasy a isaorana an zareo na vita zany de mba mangataka anareo akademie malagasy raha vitanareo ara ve ny namorona voambolana teknôlôjika zay tena hoe tsy ao anatin'ny fisainatsika malagasy fa tena zavatra avy any ivelany resaka spiritualité zany angadinareo zany kapokanareo zany satria isika malagasy de olona spirituel nino aho a fa misy zavatra azo atao tsara fa mba atsipo ihany teny a fa okendry anareo ary olo manampaizana mba iangaviako sao de mba neorinany mba misy anarana tsy haiko azo proposena ho an'ny taranaka malagasy eny a idirako eto am'izay ary le resaka avelako an'iny idirako eto ny resaka hoe ny concept momba le hoe andriamanitra satria io misy ny problème ho anareo traditionnaliste sy ny kristianina mifandona eo ny baolina na hoe zay tsy mino an'andriamanitra zay mino an'andriamanitra ny andriamanitra tsy mitona de eo le resaka de io no resahako zao misy phrase fehezanteny navoaka ny manampaizana théologiane katolika anankiray zay hoe avant les missionnaires Dieu était déjà là ozy izy ary koa voizinareo traditionnaliste n'est-ce pas hoe efa nisy finoanan'andriamanitra teto Madagasikara talohany mahatongavan'ny misiona za manaiky an'izany tena manaiky an'izany a hoe efa nino eo am'izay tsika inona qu'est-ce qu'on met derrière le mot andriamanitra eo matsy mahatonga le débat ny traditionnaliste manana ny heviny hoe zao zany andriamanitra zany ny théologienne manana ny heviny hoe zao zany andriamanitra zany fa bon peu importe fa nazanaty zany dia efa nino personnage divin aloha ataotsika an'izay ngamba ny malagasy na de mbola tsy tonga raha filazantsara averiko tsy ny fiangonana no mitondra an'andriamanitra teto Madagasikara fa andriamanitra tsy azo ataonao anaty boaty hoe noentina avy any États-Unis de hoe ty zay fa mitondra an'andriamanitra ho anareo hoe ty andriamanitra ty zay masy nahatonga ny traditionnaliste tezitra amin'ny aminareo fondamentaliste hoe fa izy nareo no tonga de miimposé aminay andriamanitra ny vazaha logika be le réaction fa za zany eto de miteny hoe marina ny teny ty théologiana ty hoe mialohany nahatongavan'ny missionnaire de efa nisy andriamanitra teto fa tsy fatatsika ino tsara tsy fatatsika hoe izy io ary na ny malagasy aza tsy nahalala azy fa mihevitra izy fa mahalala azy ho azavaiko mahatongaamy teny an'izany satria zao anga andriamanitra io a produit anankiray produit na institution hoe nentin'ny ohatra hoe tonga zany ny hoe nitory filazantsara aloha zavatsara hoe tonga ny mpitory ny filazantsara mitondra ny mazava zay moa le fomba fiteny hoe ry Thomas Bevanne sy izy atao moa ny anarana malaza be ty hoe tonga tany Tamatavy de to za aloha tsy d'accord am'izay mialatsiny afa je suis prêt à faire une analyse critique de l'histoire tsy zareo nitondra ny mazava fa tonga teto ry zareo a oui nampahiratra ny masotsika hoe io ary na le voambolan'andriamanitra de fa zavatra efa teto no nalainy missionnaire de nampidiriny tao anatin'ny baiboly fa tsy mo avy any Norvège tsy mo avy any France fa teto dikan'izay efa misy concept natao hoe divin fa tsy mbola fatatsika mbola flou le izy normal be le izy ary mbola ampiko any koa hoe ny fanahy mialohan'ny olona fo mandrakariva ny fanahy efa talohatsika sy mialoha lalanatsika fa tsy isika no mitondra sy mizara ny fanan'andriamanitra satria ny fanan'andriamanitra de omniprésent Dieu est partout fa tsy hoe za mitondra an'andriamanitra hoe ohatra za zao ary zany tsy mampety an'le olona manao tafika masina andehantsika anao le mafana fotsiny andehantsika anao tafika masina de andeha hitory ary efa misy faritra maizina ary zay moa le terme filazantsika azy misy tany maizina any ok fomba langage tsika kristiana zany de anao zany mieritreritra fa
any apôstôly le mazava anaty kitapinao any miaraka am'le baibolinao sy firana de mitondra an'le mazava ianao am'le tanàna fa nefa tsy fantatrao fa andriamanitra no mialoha lalanao any andriamanitra efa any fa milanao fotsiny izy makany hoe makaresa tianao a de azavao amin'ny olona fa za efa eto zay nilana ana zay fotsiny ilana fa tsy zany mitondra an'andriamanitra ao tsy zany no propriétaire an'andriamanitra hoe tia ny andriamanitra fa mba zaraiko aminareo ary zay ny tsy mampeta satria lasa sampy andriamanitra am'zay fotoana lasa talisman tanareo le skidy hoe mahavoaka avy any aposany tia ny andriamanitra fa mba jereo nareo raha mety aminareo non tsy propriétéko tsy fananako andriamanitra za no fananany fa tsy izy no fananako tanareo ny approche dia mbola hitariko le izy exemple précis kokoa amin'ny baiboly tantarany cornelio sy petera efa famakitsika foana iny a fa tena tao-panomanana nyity fampianarana ity a vao tonga saina wow misy zavatra tsy mbola tsikaritro tamin'ity tantarany cornelio sy petera ty nazatra de le hoe andriamanitra tsy mizatavan'olona fa na ny olona jentilisa koa aza de mba azon'andriamanitra iasany oui fa misy détail zay le hoe ny soratra masina de manan-karena misy zavatra olazaina foana de zao tiako aloha mba hovakitsika miadana lavalava kely le texte fa tsy mampaninina fa hovakiko le izy a dia mba tiako a miaraka amy découvrirana izy any koa ianareo adikako eto le référence vady a mivatana moatsika dia arak'izay koa le izy asany apôstôly toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra asany apôstôly toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra vakiko amin'ny anaran'i jesosy ary nisy lehilahy vakiko miadana tsara ary nisy lehilahy anankiray tany kaisaria atao hoe cornelio kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe italianina misy dikany matola zay na ny fiaviana ary mpivavaka tsara sady natahotra passé a efa mpivavaka hatramin'izay zany io fa tsy hoe lasa mpivavaka ino tsara tsy hoe lasa mpivavaka kristianina efa mpivavaka hatramin'izay no sady natahotra an'andriamanitra izy mba amin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'andriamanitra mandrakariva ao tsy hoe ipetera nahatonga ny cornelio lasa mivavaka diso be zany tsy hoe iny petera de avy nareo mpivavahana ry cornelio fa nareo ne jentilisa be efa mpivavaka hatramin'izay izy ao a toizako le izy aveo miverina am'le izy ary nahita miariary tamin'ny ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana cornelio rehefa tokony tamin'ny ora 7 atoandro fa indro nisy anjelin'andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry cornelio ary no nibanjina azy izy de araiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko ary izy nanao taminy hoe ny fivavakao sy ny inona ny fiantranao dia efa tafakatra ho fahampatsiarovana eo anatrehan'andriamanitra io le tantara texte mahazatra io a klasika kanefany a misy zavatra revelena io ngedabe fantanina mba azahoanareo tiako atokavana voatondro ve hoe nivavaka tamin'i jesosy cornelio tsy misy miteny an'izany io a mpivavaka fotsiny izy tsy fantatry hoe mpivavaka amin'izy de misy teny ka izy ne matoy fanahy masina retraka mpetera fa aza mamorona zay zavatra tsy nisoratany soratra masina de aza foronina zay le matao teny hoe respecter le silence de la bible aza ampina ary aza lalàna voasoratra de hoe efatra am'izay no mpivavaka izy tsy fantatra hoe taiza zany iza nanova azy iza natonga azy mpivavaka efatra am'izay ary tsy voatondro koa hoe nivavaka tamin'i jesosy izy fa nivavaka amin'andriamanitra tsy mazava zany fa flo fa de voalaza fotsiny fa ren'andriamanitra ny fivavany sy ny asa fiantrana intéressant be
inona ny rôlena ny petera zany eo am'izay no resaka amitsika hoe missionnaire petera tsy tonga teo mba hampiova fo andro zareo tsy hoe tia ny fahazavana ary io ny fajetin'isanareo tia no izy ny confirme nanazava fotsiny petera hoe ilay Andriamanitra zay nivavahanao tsy fantatrao jesosy no anarany aoa io le mahatonga ny teoriako teo hoe efa nafantatra an'Andriamanitra ny malagasy fa tsy fantany hoe izy le Andriamanitra fa dia Andriamanitra tapony loha Andriamanitra tapony loha ny lohasamangina jerena fa Andriamanitra tapony loha fa tsy fantany izy le Andriamanitra miala tsy ny aminareo traditionnaliste fa vous ne savez pas à qui vous adressez mais vous êtes des hommes spirituels oui tena fatra-panaja an'Andriamanitra ianareo fatra-panaja ny Zanahary nareo fa tsy fantatrareo izy io de mifona milaza aminareo fa misoratra masina no laza aminareo hoe io Andriamanitra zay nivavahanareo tsy fantatrareo hoe tsy iza fa Jesosy zany hoe ny rôlena ny petera de nanondry fotsiny hoe iza le tsy fantatrao io ho ampahafantarina anao am'izay le izy de mbola toizako le raisonnement mampatsiaro koa ny tantaran'le vehivavy egyptianina Agara tadidinareo Agara lay andevovaviny Abrahama noroahany izy satria le niteraka tamin'ny Agara i Abrahama Ismaely jentilisa zany entre guillemets zany egyptianina zany tompoko tsy mivavaka amin'ny Jehova zany egyptianina zany tompoko de manana ny Andriamaniny atao hoe le dieu Ra Andriamanitry ny masoandro fa nanaraka ny Abrahama fotsiny izy satria izy andevo de rehefa voaroka izy ohatra ny mpiasanao ao trano voaroka de lasa zavady dia lasa izy miaraka amin'ny finoany ny croyanceny tonga tany amin'ny désert izy mianaka ritra ny rano mitomany le zaza sy hofaty Ismaely io de tsy zakany Agara mijery ny zanany mitomany ho faty de navelany tery ambanin'ny fotokazo de lasa izy mitomany hoe tsy te hijery ny afatesany zanako de nande nitomany ataontsika hoe miala kely 100 mètres de nitomany teo eo ampitomany iny izy tsy nibavaka tamin'ny Jehova izy ka nitomany ny zanany maty nono seho amin'ny Andriamanitra de niteny izy hoe efa reko ny fitarainan'io zaza io mandehana de misy rano nomeny azy ary nahazo tso-drano hoe ho lasa firenena lehibe mpiady ny taranaka Ismaely mandraka ty ny ankehitriny iza taranaka Ismaely zareo io Moyen Orient am'izao io taranaka io zaza io avy amin'Andriamanitra nivavaka tamin'Andriamanitra tsy fantany Agara kanefa io Andriamanitra tsy fantany io no miseho taminy na manambara tena aminy de tsy iza fa Yahvé azonareo le raisonnement toizako ihany tamin'ny Paoly apôstôly nandeha tany Athènes de rehefa nandehandeha teny Athènes Paoly dia ny approche ny Paoly hoe wow tena olona mino manana croyance be dehibe ny athénianina de teny an-tsena zany izy nandehandeha dia jereny misy tsangam-bato be dehibe de ty Andriamanitry ny varotra ty Zeus ty Aphrodite ty sisa samy misy karazany be dehibe dia satria fatra-panaja zay masina ny athénianina de nasiny zareo tsangam-bato anankiray koa de misy soratra eo ambany hoe ho an'ireo Andriamanitra tsy fantatra de ozy izy Paoly rehefa nandray fitenenana teny an-tsena izy satria ohatrany aty amitsika ohatrany Madagasikara zao tanao rehefa mandeha mamonjy tsena nareo de misy toerana fanaovana ho an'ny mpira gasy eo zany ohatr'izay koa na ny jiosy tamin'ny andro taloha de misy toerana famorim-bahoaka ho an'ny olona zay manana kabary atao dia vorlaniny ny olona mamonjy tsena de nanararaoatra Paoly hoe andro tsena andray fitenenana eo ohatra ny mpanao hira gasy mihitsy dia nitsangana teo i Paoly de teny hoe ry athénianina ry lehilahy fatra-panaja an'Andriamanitra tsy haiko aloha raha za pastora ty no miteny an'izany hoe tena fatra-panaja an'Andriamanitra ne re traditionnaliste tonga de torahan'ny kristianina vato fa zany nataon'ny Paoly nodokafany re tompoko rety olona entre guillemets manompo sampy
amin'ny fitentsika kristianina fa reto nanompo Andriamanitra zay neverino Andriamanitra tena olona fatra-panajan'Andriamanitra ianareo ary tsara zany zareo tsara le approche eo am'izay le approche théologique zay tsy iombonako hevitra aminareo extrémiste fa izao misy soratra eto izy nosoratanareo ny am'ireo Andriamanitra tsy fantatra mba hiresaka amin'io Andriamanitra tsy fantatra io aho henjana be lina ny olona ka le olona matahotra ka matahotra hoe sao de mbola misy Andriamanitra tsy voaady zany ary ny traditionnaliste le tena fatra-panaja Andriamanitra mba tiana ho fantatra zany Andriamanitra zany de nanomboka nanazava am'izay Paoly izay le atao approche phénoménologique tompoko zay nampianarin'ny Paoly atsika inona zany ny tiana tongavana de zao hoe miainga avy amin'ny tantarany Cornelio tsika de mitohy tamin'ny Abrahama sy le Agara ary mifarana amin'ny tantarany Paoly de ny hoe ny rôle tsika fiangonana ny rôle tsika mpitory ny filazantsara ao anatin'izany tantara zany de hoe isika dia tanana manondro fotsiny hoe ity ilay Andriamanitra zay tsy fantatrao ampafantariko anao hoe izy satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra manambara-tena c'est un Dieu qui se révèle i Petera dia tsy tonga nitondra an'Andriamanitra ho an'ny Cornelio non fa ny confirme nanondro ny hoe le zavatra tsy fantatro flou iny eto izy ho ataoko mazava aminao peut-être à la limite mitovy aminareo agnostique ianareo agnostika koa masy dia nitovizanareo de le hoe misy doute hoe tsy fantatro je ne connais pas je ne sais pas si je connais satria nareo agnostika de manaraka le Andriamanitra Spinoza et le Dieu de Spinoza de hoe je sais que je ne sais pas zay ny Spinoza zay hoe fantatro fa tsy fantatro donc zany mbola io le tsy fantatrareo io le flou io no anjaranay no mitondra éclairage hoe misy terrain d'entente azo atao tsara nge zany entre atsika hanazavanay azy aminareo Cornelio mivavaka amin'Andriamanitra tsy fantany akory toan'ireo olona tao atenina tsy zava-baovao zany fa na Jesosy tenany mihitsy aza de niteny izany tamin'ilay vehivavy Samaritana tadidinareo ve Jesosy indray zany resantsika eto averiko ny atenianina mivavaka amin'Andriamanitra hoe ho an'ireo Andriamanitra tsy fantatra donc zany izy manaja Andriamanitra tsy fantatra ary ny akamaroanareo traditionnaliste de ohatr'izay matahotra hoe misy sy nareo agnostika koa hoe zay mety hoe tsy mino an'Andriamanitra fa tsy fantatra io Andriamanitra io fa substance anankiray quelque part voilà sy flou logique mitovy amin'ny atenianina mihitsy nareo mitovy amin'ny Cornelio mihitsy koa nareo ary mbola mpikokosa anankiray le vehivavy Samaritana sy Jesosy ndao nge ovakio nareo nge ty référence ty de adikako indray mandeha tahaka le teo koa zafady fa tsy hoe indray mandeha de zao no atoko fa efatra andiny faharoapolo sy hatramin'ny fahatelo amby roapolo zao no atoko fa efatra andiny faharoapolo hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo zao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity matsy an'ilay vehivavy Samaritana zany no miresaka amin'i Jesosy eto fa ianareo kosa miteny amin'i Jesosy izy eto mahajosy azy milaza fa any Jerosalema no tokony ivavahana eo zany efa misy combat hoe tsy le Andriamanitra reo any Jerosalema no izy fa le Andriamanitra teto Garizima ka tovy any am'le hoe tsy le Andriamanitra reo kristianina fa ny Andriamanitra razambenay malagasy mitovy mihitsy eto le discours andiny faraky amby roapolo hoy Jesosy taminy raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy am'ty tendrombohitra ity matsy any Garizima io na any Jerosalema aza no ivavahanareo amiray
ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo eo ndray ary fa miverina le tsy fantatra ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izahay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy amy josy ny famonjena fa avy ny andro eo indrindrandrindra zany andiny faraky amby roapolo telo amby roapolo zafady sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amy ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa de mitady mpivavaka aminy tahaka zany jauna 4:20-23 jereo tsara fa nisy adievitra teo am' jesosy sy le vehivavy samaritana ity farany le vehivavy samaritana dia ny teny mafy hoe ianareo tsy kristianina moa zany ianareo jiosy nanao détournement ny toerana masina zany hoe teto garizima no nisy ny toerana nivavahana tamin'andriamanitra tena izy fa délocalisenareo tany Jerosalema zay le adevitra nareo namindrazy tany Jerosalema tena mitovy tsisy valaka am'le débat am'izao fotoan'izao hoe tsy zay lazainareo hoe le any amy tempoly sy le any amin'ny fiangonana fa le ry amy doany sy le ry amy tendrombohitra roambe folo any am'ireny no izy fa ianareo namindrazy tany amin'ny fiangonana sy lazainareo hito no izy mitovy lay approche ao anatin'le izy zany hoe inona tiako atongavana misy enjeu mialatsiny amin'ny teny vary amin'anana misy ny atao hoe enjeu d'appropriation samy teo tompony n'est-ce pas samy teo tompony enjeu tsy appréciation zafady enjeu d'appropriation zany hoe tadidinareo fa nisy fotoana ny teny teto am page zay tsy azony olona izy hoe tsika kristianina io jesosy io tsy fananatsika kristianina samy rery tsy azony olo fehezanteniko io ka tsika kristianina ny tompony jesosy tsy atompo tsy fananatsika kristianina jesosy de zay koa eto nety hoe samy teo tompon'andriamanitra ny olona samy teo propriétaire hoe amin'ny andriamanitray fa tsy andriamanitra reo eo indrindra zany de efa diso tsika hoe isika tompoko tsy manana an'andriamanitra ho fananana fa isika no fananan'andriamanitra eo zany de efa misy olana ka problemana appropriation no misy hoe anay fa tsy anareo de aona namaliny jesosy an'zany zany adevitry zany de ozy jesosy hoe ity tompoko izy de tsy question appartenance géographique hoe anareo le tao garizima ve no izy sa le nanareo tany Jerosalem tsy any mihitsy hors sujet anareo jesosy vous êtes à côté de la plaque fa napetrany hoe fa ho avy ny andro zay tsy eto am'ty vohitra ity garizima io ary tsy any Jerosalema intsony no ivavahanareo amin'andriamanitra fa zay ivavaka amin'andriamanitra de tsy maintsy ivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany hoe c'est une question de relation entre Dieu et vous mais plus une question de religion localisée eo am'izay tsika zany kenda ny akamaroany religieux hoe mirodana jesosy zany mandrodana mihitsy hoe tsy ao amy tempoly intsony andriamanitra wow mafy be zany d'ailleurs na jesosy raha miteny hoe arodano ty tempoly ity fa afaka atelona de ho atsangako zany hoe arodana ny tempoly tsy hotsony tsy any garizima intsony de eto iteny zavatra fantatro fahatorabato fa de ho lazaiko miainga avy amy teny jesosy hoe tsy ao amin'ny fiangonana intsony no afantaratsika an'andriamanitra fa ao amin'ny fifandraisantsika aminy oy sarotra be zany zavatra lazaiko zany satria ahatonga ana ho tratran'ny atao hoe anathème na voozona fa nefa lazaiko le izy satria ny problema hoa de samy teo tompo tsy misy tompony io andriamanitra io tsika na ianareo traditionnaliste zay nilaza fa nareo no nandova tamy razambenareo nefa ny razambenareo koa mbola nandova koa fantatry hoe avy taiza donc personne n'est propriétaire ary tsy anareo kristiana koa ny tompony non satria mazava be ny teny jesosy eto relation le izy spiritualité no etiko
fa tsy religion satria ny teny jesosy hoe ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo rehefa jerena amy teny grika io le hoe ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo io dia zao nandikany teny grika azy ianareo mivavaka amin'andriamanitra tsy anananareo relation fa andriamanitra lavitra anareo oay vo daholo na ianareo traditionnaliste ianareo mivavaka amin'andriamanitra andriamanitra le tampoloany ianareo religieux koa tratra koa mivavaka amin'ny andriamanitra any anaty tempoly fa nzay ozy izy de mivavaka amin'andriamanitra fantatray zany hoe le fantatray to hoe connaître un Dieu qui a une relation. Voilà les vraies religions. Un Dieu de relation, mais pas un Dieu local. Oui. Andehantsika raka izy re tapiny doany anompo an'andriamanitra tsy any izy. Andehantsika raka izy andeha anompo an'andriamanitra any am-piangonana tsy any izy. Fa andriamanitra dia eo am'izay angonandrona telo amin'ny anarako no eo afovoany aho. Teny Jesosy zany tsy mamorona ka eo indrindra zany no natonga le vehivavy ty tamin'ny farany resaka izy ty angamba no tena mpaminan'andriamanitra. Ity no tena izy satria teo izy vao tena tonga saina hoe le andriamanitra zay fantatrareo tsy fantatrareo akory zay vavahanareo le hoe amy teny grika zany de hoe ianareo mivavaka amin'andriamanitra tsy anananareo relation satria lavitra anareo le izy donc normal ho anareo ny tsy fahafantaranareo azy fa izaho kosa ho Jesosy ny andriamanitro de andriamanitra mifandray amiko. Ahoana ny teny Jesosy teny Jaona hoe izay hitany masonay sy reny sofonay sy ny tsapany tananay no ambaranay. Resaka fruit d'une relation zany. Ankoatr'izay Jesosy koa niteny tamin'ity vehivavy Samaritana ty amin'ny 5:30 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jesosy eto zany manazava fa ny tena religion ny tena fivavahana tena izy de tsy misy ifandraisany tsony amina resaka localisation géographique fa dikan'izay tsy andriamanitry ny vazaha kosa aloha de zay ny tsy hoekeko mihitsy ny argument io matsy ny tena argument faranareo traditionnaliste hoe no mahatonga anay tsy manaiky le kristianisme ane pastora de satria ianareo mitondra andriamanitry ny vazaha tsy ozy izy Jesosy eto tsy le tany garizima tsy le tany Jerosalema fa le andriamanitra nifandray aminay nozarainay aminareo tsy andriamanitra nampianaran'ny missionnaire anay nozarainay aminareo fa le andriamanitra mifandray aminay nozarainay aminareo zay hitany masonay sy ny tsapainy tananay no ambaranay aminareo zao. Donc zany logika be le refus ataotsika ao anatin'izany zany hoe tsindrina tsara zany hoe io andriamanitra io c'est un Dieu universel fa c'est pas un Dieu que local fotsiny. Donc alohan'ny ireconnaissantsika azy localement dia andriamanitra nanerana zao rehetra zao hatram'izay izy ary zay no navoan'ny jiosy nieritreritra fa zareo no tompony propriété exclusive miteny mihitsy andriamanitra tany amy testamenta taloha ho hitan'izay tsy naniry aho izy izy gagabe reny jiosy hoe fa ahoana ary zany natonga ampeteraka azy hoe fa maninon'andriamanitra no mise révélé amy Cornelio nefa izy tsy taranaky Abrahama de eo indrindra nanitsiny Jesosy azy Matthieu 4:7 adikako ty anamafisaka loe tsy resaka razam-bazany resaka eto tsy resaka fihevinany resaka eto fa resaka fifandraisana ny resaka eto de zao ny voalaza eto hoe ny anaran'i Jesosy Matthieu 4:7 ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay zahay tsy avy amin'ny firazanana zay ny dikany fa lazaiko aminareo hoe fa lazaiko aminareo safady fa andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy am'ireto vato ireto zany hoe tsy resaka ra tsy resaka lova
avy amin'ny vazaha na avy amin'ny abrahama fa resaka afaka manangana zanaka avy amin'reto vato reto ao izy tsy zany ve tsika reto mba lazaina koa tsika hoe taranaky abrahama na dia tsisy ifandraisany amin'ny abrahama ary aho satria manangana zanaka avy amin'ny vato jesosy no nyteny an'io rehefa anginy reo zany hoe rehefa mangina jiosy dia ny vato miantsoantso izany vato miantsoantso tsika diantilisa afaka manangana zanaka avy amin'ireo vato reo aho nataony jesosy anie zany ary felaka mamirivorivy ho any jiosy hoe tsy fanananareo jiosy andriamanitra tsy fanananareo jiosy kristy fa andriamanitra afaka manangana zanaka avy amin'ny vato zay le izy tsy avy amin'ny firazanana mihitsy ny maolon'andriamanitra azy fa avy amin'ny teny fikasana zay zany tsy mampitombona ny teninareo traditionnalista hoe avy amin'ny vazaha ny andriamanitra reo tsy atomboko farany lavalava ihany izy ty fa fananiko mihitsy aloha mba andeha hiadana tsara dia te resaka kosa hoe ahoana indray lafy ny colonisation ny ino colonisation tena malagasy fanjanahantany sy ny religion kristianina fihavana kristianina ny nahazatra atsika hatramin'izay ny rentsika discours zay le hoe matrakazy discours nomenantsika hatramin'izay any ampianarana koa ny tsy ampianarana eritreritra fa tonga dia ity averena dia mahazo 19/20 rehefa avy eo mitady jefia tantara sy géographie fa ny tena marina dia rehefa teoriana vao mandinika ny hoe marina ve zany zavatra nampianarina anay zany mbola question hafa koa zany ny discours nahazatra atsika hatramin'izay dia hoe ny firenena tandrefana no nampiasa ny fivavahana ary zay ny voizin'ireo mpanenjika atsika mba ahatonga ny colonisation zay le logiciel nahazatra de arao tsara hiditra tantara am'izay tsika eto hoe ny fivavahana kristianina dia fitaovana nampiasain'ny vazaha ahafahany miditra teto madagasikara anao fanjanahantany zay zany mbola nilovana hatramin'izay eto kosa tsy zany no miteny raha miteny masy de hoe aka ianao tsy maintsy hiaro kristianina de patati patata non oui amin'ny ampahany zay fa azadiny fa ny fikarohana de mitohy foana mais pas que satria zao nisy historien anankiray atao hoe Jean-François Roussel théologienne à l'université de Montréal ny teny hoe taorina ny réforme ny Martin Luther sy Calvin 16e siècle dia ny zavatra nisy de zao ny famadika amin'io resaka mahazatra atsika io no tena nisy ozy izy ty théologiana mpanao pahay tantara ty satria lasa nisy karazana fifananana teo amin'ny katolika sy ny protestant zany hoe adina firenena ny ady zany ny protestant sy ny katolika azadiny fa nisy zany atao hoe guerre de religion zany tsy azo tsika dinganiny zany de ny faninana hoe nisy prince nisy noble nisy empereur protestant ary nisy prince sy noble empereur katolika dia nampiasain'ireo fivavahana reo daholo ireo fanjakana teo ambany fifehezany mba hanitarana ny finoany zany hoe tsy le lazaintsika hoe ny finoana no nampiasaina mba hidirany mpanjanaka fa ny contraire ny fivavahana no nampiasa ny fanjakana mba hahafahana manitatra ny influence ny katolika sy ny protestant contraire an'le discours mahazatra atsika hoe nampiasain'ny frantsay ny missionnaire tao am'zareo nampidirana ny catholicisme de ohatray koa ny protestant nampiasainy reto anglo-saxon reto ny missionnaire protestant non ny fivavahana no samy tia hametraka ny influence noho ny réforme ary noho ny guerre de religion enjana be ny zany guerre de religion zany mba jereo kely ny tantara ho anareo zay manana google de jereo kely fa faty amina tapitrisany dia zay nahatonga an'le hoe adevitra be hoe noterena ny olona sasany tsy maintsy natao batisa eo masy mahatonga le adevitra hoe batisan-jaza batisan'olo dehibe logika be mahatonga le olona contre le batisan-jaza satria teo amin'ny tantarany fiangonana de lasa natao ohatra ny ona filaza zany
ohatra tanao agent commercial anankiray le terena fotsy zany olona ty vidio ny pucenay tellement ty vidio ny pucenay orange de terena de anaovana mody kilalao de ao fa omena gratuit de nefa tsy gratuit le izy fa eto maintsy mandoa ohatr'izay le izy de natao batisa ankeriny daholo ny olona mba am'izay hoe atao aminay efa misy roa tapitrisa protestant atao aminay efa misy efatra tapitrisa katolika noho zany rapport de force amin'ny asa asa razonareo izy donc zany io no nahatonga an'ilay problématika amty resaka colonisation ty fa ny fiandakono fitokana nazarana atsika de hoe nampiasaina ny fivavahana tsia ny fivavahana no nampiasa ny politika fa tsy ny politika am'izao moa zany fambadika indray mbolina laïcité de l'état ny fanjakana indray no mampiasa ny fivavahana am'izao fotoana zao mba afany mametraka ny mpitondra fa raha ny tantara dia ny fivavahana no nampiasa ny politika mba afany mametraka ny influence religieuse donc zany reo ny problème manarak'izay ny olona rehetra ny tsirairay samy tia hametraka ny influenceny teo am'ireo firenena de nampiasa ny herisetra hoy eo le zone d'ombre ny fiangonana nampiasa herisetra no terena ny olona hiditra tao anatin'ny fiangonana ary de nisy ny fanenjehana pratika fanao atram'izay zany eny na ianareo tany amin'ny traditionnaliste ihany ko rehefa natao ohatra fa hoe io ny resaka rapport de force tamina monona ny rasalamy hoe LMS associaty io zalahy zay ny LMS associaty io fa manomboka misosa makany am'zareo tsika dia nanao réaction ny traditionnaliste mba afahana mifehy ny hoe antsika malagasy le izy donc politiser koa na ny discours ny traditionnaliste fa tsy ny kristiana ihany oui zahay de manaiky fa politiser ny fivavahana tamy voalohany fa ianareo traditionnaliste koa nampiasa mialatsiny ny influence d'état anareo mba afahana mametraka ny traditionnalisme anareo donc zany nous sommes tous à la même enseigne tsy misy hoe aky anareo kristiana nanapatra fahefana de namono olona oui tena manaiky zahay fa nisy zany tantara milazany zany fa ianareo koa traditionnaliste dia vous avez fait la même chose fa mety ny ampleur-ny fotsiny tsy mitovy ka eto zany de ny hoe zao tontolo zao am'izao fotoana zao raha ohatra ka miroso amin'ny atao hoe laïcité de l'état dia anano ny laïka le hoe laïcité ty tsara fatatsika aviaizany mpoirany laïcité de l'état nipoitra ny laïcité de l'état avy amin'ny révolution française tsy nilatsaka zay rezaka anareo hoe tsy nilatsaka ho azy avy eny amin'ny abakabaka ho ala izy dia rehefa tonga ny révolution française de iza ny tao ambadiky ny révolution française iza ny tao ambadiky ny révolution française ny olona zay manipule ny vahoaka anti monarchique le hoe tsy tia ny fitondrana mpanjaka ino no instrumentalisé fa ny tena ambadika de ny hoe ireo anticléricaliste mialatsiny am'le teny vazaha zany hoe reo olona contre ny mpitondra fivavahana satria ireo zany no ny fey ny fanjakana tam'izao fotoana de reo olona anticléricaliste no ny voy ny révolution française dia nanomboka teo amy révolution française ny hoe dégager na amy sphère publique ny resaka fivavahana rehetrarehetra izay ny atomboany laïcité de l'état zany hoe likiliky nyreo olona zay contre ny cléricalisme zany dia ireo fitondram-piangonana de hitariko le izy de ifonako sahady eto mifona ragnandria fa ilaza zavatra koa zao iza ireo anticléricaliste ireo tantara ny resaka tsy manao hoe manao jugement fa ny tantara am'zany dia ny confrérie de franc-maçonnerie oui ireo no anticléricaliste tamin'ny andro ny révolution française resantsika eto de zay natonga zareo mivoy ny atao hoe laïcité de l'état donc zany na io laïcité de l'état io dia misy arrière plan religieux nefa de hoe laïka ny fanjakana laïka tsy miandany amy fivavahany fanao ambadika dia mbola arrière plan religieux ihany donc tsy afaka eto am'ty tany malalaky ty tsika
na ilaza hoe alaika ny fanjakany mbola resaka fivavahana sy croyance any ny eo ambadiky io laïcité de l'État io. Débat matanjaka be ty Europe am'izao fotoa zao hoe manina ny laïcité de l'État io resaka ady hevitra be am'izao fotoa zao satria matsiaro ireo minoritaire sasany tahaka ny protestant ty Europe fa voatsindry ary natao mba ahafahana midégager fotsiny karazana antoko-pinoana sasasasany instrumentaliser ny olona sasasasany fa iny mbola resaka hafa iny a fa tsy idiratsika ny andray fa ho atsika malagasy no resa dikan'izay zany a de guerre d'influence io zay zany resaka daholo ambony latabatra io guerre d'influence io a de hoe iza zany fantanina mipetraka iza no pijoko voajoko qui utilise qui finalement est-ce que c'est l'État qui manipule l'église ou est-ce que c'est l'église qui manipule l'État tsy fantatra tsony fangaro bobako tsy haitsy tantara no resaka eto a ary ny tena vrai enjeu ny guerre misy eto ambony tany oui ao ny resaka enjeu économique sy financier fa ozy izy ny anthropologue hoe ny tena mampandeha ny économie tandrefana fantatrareo inona ny tena mampandeha ny économie tandrefana tsy pétrole tsy volamena le volamenatsika any Madagasikara anatiny reny ny guerre io ny business satria ny budget ny armement fotsiny tompoko no mampidy-bola be indrindra aty amin'ny faritra andrefana iza nefa ny tany miady tsy ry zareo tandrefana fa jareo fa any Moyen-Orient any Afrika de ireo no mividy fitaovam-piadina dia izy no misuscité ny ady any dia avy eo izy miseho re mpampiavana sy sisa zany hoe tiako tenena aminareo hoe tena fiainana hypocrisie ny eto ambony ty tany ty ary mba ahafahana migalvaniser les populations hoe atonga les populations hoe icautionner les guerres de inona no ampiasainy zareo identité religieuse identité mpivavahana anome ohatra anareo a ny croisade zay mahatonga ny silamo hatramin'izao tena allergique amitsika kristiana de io croisade io fa ny tao ambadika ny croisade dia tena resaka intérêt financier de mba ahafahana booster le olona hanao le croisade de hoe andao ahafahana ny Jerosalema eo ambany vahoan'ny silamo zany hoe manipuler tanteraka zany le kristianina amin'ny alàna fitondram-piangonana mba ahafahana miaro ny tombotsoa ara-bolan-dranahy dia mody ny fivavahana no sanatria zany taolana excitena ny olona hoe andana ny ady de mifanramatra am'izay ny olona de ny resaka identité religieuse no ny taorina en septembre raha tadidinareo le World Trade Center le tour anankiroa nyrodaniny de rehefa nyrodaniny a ho an'izay mahatadidy tantara ijereo kely ny arsiva tezitra mafy inga Bush junior dia nanao discours izy de ozy izy hoe il faut combattre l'axe du mal io ny phrase-ny George Bush junior inona ty l'axe du mal la ozy izy hoe le mal eto zany tena asany maizina zavady dia ny susciteny am'izay ny engouement populaire ny mpivavaka tany Amerika nanome azy sy ny échec blanc hoe darofo bomba zalahireo fa reo ny axe du mal de nampiasaina ny resaka fivavahana nahafahana micautionner guerre t'après ny 11 septembre de ny olona raha teo koa moa efa romotra raha teo tam'le saminatsika gasy raha tam'ireny tomany daholo mampalahelo be marina fa tena ratsy iny marina fa tena fatin'olona ny kararana teo de tsy mieritreritra tsony tsika fa tonga dia nisy olona ny excité de tonga de hoe dao vonoy ireo moya reo arabo reo inona ny vokany jereo ngereo pays zalazainy hoe ho afahana fa tsisy démocratie potika Libye tsy misy ninina tsony any am'izao tsika miteny zao potika Irak
hoe afahana iraka fa mijaly loatra zao inona iaria zay zany hoe efa anana de le projet an'zareo dia mialatsiny efa diko le teny le projet le grand moyen torion izay le projet efa mipiripirina tao fa niandro occasion le rony hoe io misy occasion am'izay zany hoe le politicien efa manany kajikajiny ary mba afahany mahatonga le kajikajiny hipetraka de nampiasaina ny identité religieuse mba afahana mixité an'le vahoaka hiady eto zany dia mitodika amitsika malagasy mety hoe any andafy zany fa mitodika amitsika malagasy za mahita misy ola tiapiady tsika eto de manary roatra mitondra ny afatra narea mety tsisy fandraisany am'ty fampianarana ty fa adidiko no miteny eto narea le korotana misy any bangaindrano am'izao fotoana zao misy resaka hoe zareo merina no nandoro ny sisa tandreny fa zavatra ohatrohatry zany nahatonga ny atao hoe guerre civile sy génocide tany Rwanda entre ny Hutu sy ny Tutsi zavatra tsisy dikany de le fiarahamonina efa mangotragotraka efa mangotragotraka de misy olona fetsifetsy ratsy fetsy lahy fetsy vavy na aina ampirehitra afikasika eo amin'ny efa misy pétrole tonga de tsy voafehy faty mikararana tany Rwanda ny resaka kristianako rwandais ny tantara zareo hoe raha tena marina neo izy tsy misy zany Hutu zany fa niforoniny ao ny foronina zany izy hoe le olo ohatrohatry zao ny pose ny Hutu de le ohatrohatry zao ny Tutsi de vita any zareo nampiady le ray firenena sorana moa Andriamanitra tafatsangana ihany Rwanda am'izao fotoana zao tsika tsy mety lafin'ny politika fa tena mipitena tiako tenenina hoe za koa mahita isika malagasy de mora influencena ifandrotika tandreny fa misy olona mitire jeu de l'épingle ambadika ao azaony tombotsoa amina miliara sy fahefana sy fitondrana sy intérêt personnel de isika mianakavy no ifamono eto dia anisan'izany ny fandrangitana ary zay za tsy misompsony an'izaniza ty fampedinany traditionnaliste sy ny kristianina ty lasa lavitra io ny farany ka mety ozy nareo miexagéré anao aleo aza miexagéré de tsy misy toy zay hoe taky zay mba miteny any de nefa ty efa raha mikararana eto Madagasikara ina ny tombotsoa azo tsika ary misy ara na du côté kristiana koa raha misy tena mahavita hoe devoly io vonoy oui misy zany au nom de la Bible dia on peut tuer ka manahirana le izy eto zany de amarana ny fampianarako hoe ny zavatra zao resako eto zao hoe respecter les croyances ne signifie pas y adhérer za zany eto dia manaja mirespecter ny croyance tsika traditionnaliste fa tsy midika hoe za d'accord aminareo ao ambadika zay de hoe manana zo aho hicritiquer ny firaikevitra aravoizinareo fa tsy ny finoanareo za tsy hanazimbazimba ny finoanareo mihitsy fa za kosa sahy manao kritikany hoe mba misy cohérence ve ny zavatra zay lazainareo tahaka anareo koa mikritike anay hoe mba misy cohérence ve ny zavatra lazainareo sy ny finoanareo any zany no kritika hitondrako ny ahy ny mirespecte an'ilay finoana tsy midika misy adhéré eo ohatra zao raha me ohatra ataoko direct be ny resaka satria misy namana nampiseho ny heviny kristianina tao amin'ny Facebook zay tsy ombonako mihitsy raha mandalo amina tanànan'olona anankiray de miteny hoe fady anay eto amin'ity vohitra ity ny manao maloto eto satria fadin-drazanay dia ho mariky ny fanajako an'ilay fiarahamonina satria za vahiny za mandalo fa za tsy mipetraka eo manao voyage ohatra manao vacances de mety mijanona kely eo manao pause café kely eo na misakafo eo de iny avy any mise permettre hoe za paster théologiana manana an Jesosy mivavaka be aiza zany toerana fady zany eo misy nanao maloto tsy fahendreny zany ary Jesosy tsy nanao an'izany mihitsy Jesosy tsy nandeha Jesosy ary atao amin'ny tempolo ary narodany fa tsy tary amin'ny sampy atao anatiny mila diovina fa sy na ny hafa no diovinao
donc zay le respecté fa tsy io midika kory zany aka ianao le zany la ohatra kazy manao izy ohatrany hoe manaiky izy tsy resaka fanekeny zany zay le zavatra fahasamihafana azy donc zany a nanà ny mamaiky anazy hoe inona ny utilité n'io zavatra io inona ny pertinence n'io zavatra io de eto zany a en quelque sorte misy ohatrany karazana ping pong ping pong kely hoe tsika zany a efa zay za manokana zany efa zatra mandray critique zatra mandray coup daroko avy amin'ny athée avy amin'ny agnostique avy amin'ny traditionniste tsy zava-baovao zany et je trouve même ça très bien satria manampy ana mandalina ny finoko oui zany hoe mahatsara le attaque mahatsara le critique avy amin'ny traditionnaliste mba ahafahako hoe ina moa ny anton'ny finoko fa zany hoe tsy finoana amin'ny latsaka avy any an-danitra fotsiny e fa zao koa c'est de bonne guerre à mon tour maintenant de vous poser une question mes amis traditionnalistes ao anareo mpandala ny nentin-drazana soi-disant nentin-drazana possible ve hoe zahay afaka manao analyse critique ny croyance nareo zay mantreko mipetraka nareo zao a tena afaka micritique mihitsy hoe tsy nisy any jesosy zany jesosy zany tsy nanasitrana marary tsy nitsangana tamaty zany jesosy fa resaka balaoasy zany ok à mon tour maintenant zahay koa ve afaka manao analyse critique any croyance nefa ny zavatra tsikarotra tsy zakanareo ny manao analyse critique any croyance aza kitikitiana ny fomban-drazanay ola aza kitikitiana ny finonay fa hoana ny misy manino ny sens unique le izy maninona ianareo manana droit ary tena droit tokoa le izy fa neokevitra manao analyse critique ny croyance nay fa izay tsy mahazo manao analyse critique za tsy niteny tsy hoe manazimazima analyse critique za miavaka amin'ilay fa neokevitry ny olona sasany no zany dia misy réflexion tiako apetraka supposons un monde sans Dieu ok raisiko zany le argument faranareo agnostique athée traditionnaliste hoe tsy ilain'andriamanitra fa andriamanitra zany anakorotana fiarahamonina zay zany le FDP ok que serait un monde sans Dieu ndao tsika tena hiditra amina resaka réflexion dia nanaraka conférence na athée anankiray zay malaza be atao hoe Philippe Val athée tsy ndriko tsara Philippe Val VAL ny teny izy hoe un monde sans l'idée d'un Dieu izy tsy niteny hoe Dieu fa selon l'idée d'un Dieu est un monde dangereux un monde sans l'idée d'un Dieu c'est un monde dangereux de gaga le mpametraka fantany hoe enao aty ve no miteny an'izany de ozy izy hoe contradictoire ave zaho ozy izy tady vadika kristiana ave zaho ozy izy tsia zaho ozy izy de athée mandra-pahafatiko zay mo nyteniny isy andriamanitra zany fa zao ny fanazavana aretiny no misy zavatra afangaronareo athée tsy azonareo mialatsiny any tena zany tena tsy azonareo le izy sy anareo agnostique sy anareo traditionnaliste ataoko anaty kitapo anankiray misy ambiguïté hoe amin'ny athée ozy izy tenin'ny Philippe Val hoe les gestes de la foi apportent la foi zay ozy izy nazy les gestes zany le ritualy ny finoana no mahatonga finoana tsy d'accord aho zany mihitsy zay nefa no namaritany athée ny fivavahana hoe le ritualy le liturgie le fombafombarana no miteraka finoana tsia ny finoana no miteraka ritualy fa tsy ny ritualy no miteraka finoana fa avela koa an'iny fa ny zavatra mahavariana anahy atao anatin'ity teny ity zany de zao hoe ilaina ozy izy ny idénan'andriamanitra satria io le fisainan'andriamanitra io zany mametraka karazana structure mametraka karazana rite ary ny rituel ozy izy de ilain'ny olombelona mba ahafany structure ny fiainana zay ozy izy mahatonga hoe un monde sans une idée d'un Dieu c'est un monde dangereux tsy misy balise tsy misy structure fa mandeha gona ny Dieu ny maître ary ny tena nahatsikaiky amin'ny ty tenin'nga Philippe Val ty de miaiky izy
raha nanoratra n'le boky malaza be ho anareo philosophe athée mahafantatra an'ity boky ity, ilay boky malaza be atao hoe le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, boky ngeda be ohatry zany malaza be izy io a zay anaovany déconstruction ny fivavahana kristianina. De ozy izy hoe zay mahafinaritra amin'olona intellectuel honnête, tsy nafenony hibaboko aminareo aho izy a pendant 1 an et demi aho izy nanoratra an'io boky io, isan'andro tsy miraty aho izy isan'andro miaino ny passion du Christ selon Matthieu tamina muzikany Sébastien Bach. Taitra daholo ny olona atao amin'ny conférence tao amin'ny le toerana. Taona sy tapany nanoratako an'io nouveau dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu zay tsy miraty aho isa maraina miaino ny la passion du Christ selon selon Matthieu, araky ny filazantsara Matthieu nataony Sébastien Bach. Io izy ny inspiration navitako an'io boky teo zany hoe de miteny izy hoe lasa structuré ny raisonnement ko izy lay passion du Christ. Nefa io izy no toeraka ako nao nanaraka an'le conférence hoe wow aive zany hoe izy matonga hoe un monde sans Dieu c'est un monde dangereux satria tsy structure. Et je pense everiko eo no ny religieux sy ny traditionnaliste no mitovy eo na ny terrain d'entente nareo. Ianareo na ianareo traditionnaliste mpandala ny fomban-drazana nentim-paharazana manao an'ity fombafomba rehetrarehetra ity, sy ianareo religieux dia sady mila le atao hoe rite ianareo mpanaraka ritualy, ina ny rite arahanareo traditionnaliste, ianareo religieux koa mila rite pour se structurer zafady. Fa mbola veriko ihany Dieu n'a rien à voir avec tous ces histoires. Tsisy idiran'Andriamanitra zany. Eo am'izay nahatonga an'ilay hoe c'est l'homme qui a inventé un Dieu selon ses rituels. Et oui, donc finalement, je pense que les problèmes anareo traditionnaliste, sy anareo athée, sy anareo agnostique, vous avez imaginé un Dieu que vous avez pensé que c'est le Dieu des chrétiens. Or, ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Mais c'est le Dieu du fruit de votre réflexion. De ny kalkenareo aty aminay izy hoe io ny andriamanitra ny kristianina. Tsia. Les gestes de la foi n'apportent pas la foi. C'est la foi qui crée les gestes de la foi. Or ianareo miteny hoe zay ny fivavahanareo. Donc zany amaranako an'izao teniko zao de ny hoe ny tontolo zao misy atsika, le monde nous vivons, en fait c'est un rapport de force misy eto mibaloté atsika entre ces forces manodidina atsika, ao zany ny force politique économique, fa ao koa ny force spirituelle. Reo samy mianjera amitsika. Fantaniko aminareo raha ohatra ka hoe on va vivre dans un monde sans Dieu, on va s'accrocher à quoi? Satria isika baloté entre an'ireo, mamela atsika ny force politique, mamela atsika ny force économique, mamela atsika koa ny force spirituelle. Aiza atsika zany isangazotra? Eo angambany, ataoko angambany, ny tombony ho an'ny olona zay manana an'Andriamanitra. Satria na mafy lobe toy iny ianao, na mafy saina toy iny ianao rehefa topatopany fiainana sahirana ihany. Tady sarangotana de farany kenda. Izay ny dinidinika atsika androany, misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa atsika rehetrarehetra ary mame fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.